dia faly miarabantsika rehetrarehetra ndray mpanaraka ny fandaharana Sehon'Ny Herinandro amin'ity androany ity hitantsika amin'izao fa efa mikofokofoka mafy mihitsy manetsiketsika vatana satria any ivelany any mangatsika be dia rehefa mba misy toerana ohatran'izao afaka mikotrana dia mba ataony fihetsika rehetra mba azahoana hafanana tanjona ato anatin'ny fandaharana koa ny zaran'izany hafanana zany ho tonga any aminareo amin'ity androany ity. Ny programme resahako anareo voalohany dia nitarika rotsikalo na hoe irotsikalo izay anatanteraka cabaret karaoké live le izy miavaka kely le concept izay nampitondran'ny anarana hoe milanao rotsikalo ao amin'ny karaoké mia etsy 67 hectares. Ny vidim-pidirana dia 5,000 ariary amin'ny zoma fa 1 ny volana jona ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora hariva. Ari alasa satrany andro kodindasiny alinane mateky zamono mitoetry rehetra eo amin'ny seza fahato lasalasa saina lahady hosodoko tsara loko ao an-tsaiko ka tseritreritrana fotoana fo zay atriraim-bolo sahatro misy kompompoza tsy mba mety ho voapaiko manao lamako nevenao amin'izany bolata zako avy lavitra kanto famindra raha enao angambany iozika dia nangadina tena tsara indry. Nietsika manaraka no ampahafantarana anareo dia nitarika Miss Saïda sy Billy enfant de Tahiti izay anatanteraka fampisehoana ao amin'ny lakaza Analakely amin'ny zoma fa 1 ny volana jona ho avy izao. Ny vidim-pidirana kosa dia 2,000 ariary ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora alina. Nenna tsalo fawafare ramisu nunadinao karakaro tsare aza pahorini izy aza velanao iale any orini tady anazy anao ka mety fantare. Nenna tsalo fawafare ramisu nunadinao karakaro tsare aza pahorini izy aza velanao iale any orini tady anazy anao ka mety fantare. Karagewe, Ny etsika manaraka ho ampahafantarana anareo efa bokibokina be mihitsy io zao. Ny etsika manaraka dia miaraka amin'ny tarika kueke ao amin'ny izay karazana cabaret izy io ao amin'ny restaurant Le Menabe et ny Vato manomboka amin'ny 7 ora alina ny fotoana ny zoma fa 1 ny volana jona ihany io vidim-pidirana kosa dia 7,000 ariary. Dia mbola amin'io zoma fa 1 ny volana jona io ihany dia mahana fotoantsika miaraka amin'ny Boy Black ao amin'ny Jos Pub etsy Ambohipo manomboka amin'ny 7 ora alina ny fotoana vidim-pidirana kosa dia 2,000 ariary.
dia mbola amin'io zoma fa raiky amby roapolo ny volana jona io ihany dia manana fotoantsika miaraka mitarika zandry gasy ao amin'ny trasy etsy tsy adana manomboka amin'ny 7 ora alina ny fotoana ny zoma fa raiky amby roapolo ny volana jona. dia mbola amin'io zoma fa raiky amby roapolo ny volana jona io ihany dia manana fotoana ihany tsika miaraka amin'ny tarika iray bilanja ao amin'ny piment café etsy beoririka manomboka amin'ny 7 ora alina ny fotoana ny vidim-pidirana 2 alina ariary. Ary amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana jona kosa dia manana fotoantsika miavaka kely ilay hetsika etsy jardin Andohalo misy hetsika hoe tsiky sy mozika zay izay atantsika mpanakanto anankiroa andrarezina dia misy Saïda sy Rabosa dia misy arak'izay titre zay hoe tsiky sy mozika zay dia misy an'ireo mpanao atsikana Tolotry Tefy, ry Sombiniaina, ry Kevin Ordiraka, ry Antsobo Martin, ry Kostatsiky zay anatanteraka hetsika miavaka kely araka ny teneniko teo satria sady meme zany tsika no iangaly sy hieno mozika manomboka amin'ny 12 ora atoandro ny fotoana amin'io ny vidim-pidirana kosa dia 4,000 ariary ny tapakila tsotra ary ny famandrea-toerana dia 5,000 sy 2 alina ariary. Sa ailenona farany tamin'ny herin'ny androany milaza izy eo hisaraka sady nitomany satria ontsy manaiky ny fianakamisy zareo dia le fitiavanay zany tapahany eo eo satria ve tsy tia ny dada ny ento dia dadatoa fa ngamony fity tsy hoe safidin'olon-droa marary any ny fo azafady mba kozio raha hitanao izy anontanio hoe efa niova ve izany anontanio dia lazao izy fitiavana tsy atahoatranio efa niova ve izany anontanio fa fitiavana tsy atahoatranio mba efa niova ve izany anontanio dia lazao izy fitiavana tsy atahoatranio efa niova ve izany anontanio 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 hoe efa niova ve izany anontanio dia lazao izy fitiavana tsy atahoatranio efa niova ve izany anontanio fa fitiavana tsy atahoatranio mba efa niova ve izany anontanio dia lazao izy fitiavana tsy atahoatranio efa niova ve izany anontanio anontanio anontanio. Hoantsika malagasy monina ny Canada kosa dia tsarovana fa ho avy le fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny faharoa amby roapolo ny volana jona dia ho avy ihany Gottlieb zany hoe ao Montréal izy io ao amin'ny auditorium Le Prévost ny fotoanantsika manomboka amin'ny 12 ora atoandro izy io moa zany dia karazana levée de fond zay etsonantsika rehetrarehetra dia eto dia fa entaniny manodidina rehetra malagasy rehetrarehetra namana hoe ho avy aty Gottlieb. Aza manomba lalany aza manomba lalana lika aza manomba lalany aza manomba lalana lika samy aromaka izay mahasofa izay ny afatra avy aminay roa za tsy voisa avy aminay te aza mampalahery fidy tsy miveriny indray endromba eno ikely ry be mokondo aza mahasofina dia
izay sy izay ny programmatsika amin'ity herinandro ity araky nitatsika teo dia efa manimanitra fety be any ivelany any eto Analakely manokana zao dia vitantsika fa efa mitabataba be mihitsy isy ohatr' zany ny ivelany any mivarotra arendrina etsy ny rehetrarehetra zany satria efa ho avy ny fety ny fahaleovan-tena malagasy ka eto dia efa miarabantsika rehetrarehetra ary mirary antsika rehetrarehetra koa anao an'izany fety ny fahaleovan-tena zany amina fety be mihitsy satria fahaleovan-tenantsika malagasy io tapitra ny fandarantsika amin'ny herinandro andray amin'ny verina eto zay veloma kely andeha ikotrana aloha io